mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. falinaraba antsika reavako malalatra ity alakamisy fa 5 ny volana may ity ny mofinaina valahatra ho antsika anio dia ny boky n'Isaia toko 180 Isaia mpaminany toko 180 andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fanahin'i Jehovah Tompo no ato amiko satria Jehovah efa nanositra hitoriteny soa mahafaly amin'ny mpandefitra. Efa naniraka sitrana ny toritory fo izy ary hitory fanafana amin'ny babo sy hamoaka ny ao an-tranomaizina ho amin'ny mazava. Hitory taona-kasitrahan'i Jehovah ary andro famalian'Andriamanitra. Hampionana ny malahelo rehetra. Hanolotra ho an'ny malahelo aoziona eny an'ny Hamama ho solon'ny lavenina sy tiloilo fifaliana ho solon'ny fahalelovana ary fitafiana fiderana ho solon'ny fanareraka mba hanaovana azy hoe hazon'ny fahamarinana ambolen'i Jehovah ho fampiseho ambony nahatra. Ry iray masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Mimanakaiky reavako malala ny Pentecosta afaka andro vitsivitsy sy sary de tsy mahagaga raha toa ka mitodika manokana amin'ny fanahy masina ny perikopany mofinaina. Raha teo ity volana May ity dia ny hoe Andriamanitra miasa ny fanahy masina no hevitry ny mofinaina sy ny perikopantsika. Raha toa ka mametra-panontaniana moa tsika hoe inona moa zany no ateraky ny asan'ny fanahy masina eo amin'ny fiainan'ny mpino dia voavaliny ity Isaia toko 180 ity. Ny mpino izay ambarantsika matetika satria tenin'i Jesosy zany hoe ianareo no fanasy ny tany, ianareo no fahazavan'izao tontolo izao. Jesosy raha miteny an'izany dia tsy hoe teny mandeha ho azy fa teny mitaky andraikitra, teny mitaky adidy, ny teny mitaky fanapahan-kevitra zany hoe ianareo no fanasy ny tany na hoe manapa-hevitra fa ianareo no fanasy ny tany na ambara fa fahasoavana fa ianareo no fanasy ny tany. Amin'izao taonjato iainantsika izao dia betsaka ny olam-piarahamonina. Betsaka ny olam-piarahamonina izay mitranga etseroa ary ny isam-pirenena, ny isam-paritra, ny isa-kontinanta dia samy manana izay endrika isehony izay olam-piarahamonina izay. Ny olam-piarahamonina aty Afrika tsy olam-piarahamonina any Eropa. Ny olam-piarahamonina any Eropa tsy olam-piarahamonina any Amerika. Amin'ny toerana sasany dia mbola betsaka ny fanavakavahana, ny fifanavakavahana. Amin'ny toerana sasany betsaka ny fahantrana, betsaka ny olona mantra. Amin'ny toerana sasany betsaka ny olona mitsaomponenana. Amin'ny toerana sasany miparitaka ny zava-mahadomelina. Amin'ny toerana sasany betsaka ny rava-tokantrano. Amin'ny toerana sasany betsaka ny aretina tsy azo sotranina. Amin'ny toerana sasany betsaka ny herisetra sy ny sisa be dehibe ny ataontsika hoe olam-piarahamonina eto ambonin'ny tany. Fa raha toa ka jerena amin'ny solomason'ny ara-panahy satria betsaka ny azo jerena ny loharanon'ny olam-piarahamonina, azo jerena amin'ny lafin'ny sosiolojika izany, azo jerena amin'ny lafin'ny ekonomika izany, azo jerena amin'ny lafin'ny politika izany, fa azo jerena amin'ny lafin'ny ara-kolotsaina koa raha tiana ny hamakafaka lalina kokoa noho izay. Fa raha toa ka jerena amin'ny lafin'ny ara-panahy satria izay moa no eto am-pelantanantsika dia mazava ny fototry ny olana, ny fialan'ny olona tamin'Andriamanitra. Ny olombelona mantsy fantatsika ao amin'ny bokin'ny Genesisy, ny olombelona dia manana antom-pisiana mazava. Roa no antom-pisian'ny olombelona eto ambonin'ny tany raha amin'ny bokin'ny Genesisy toko 2 fotsiny ny jerena. Izany hoe mijanona amin'ny toko 2 tsika mamakafaka dia hoy ny bokin'ny Genesisy toko 2 hoe an'Andriamanitra namponina ny olona tao amin'ny sahidena mba hiasa sy hitandrina ny sahidena.
miasa sy mitandrina ny sahedena. Tsy olonany olombelona zany ny fitadiavana fahasambarana satria sambatra ny olona satria tao amin'ny sahedena izy. Tsy olana ho an'ny olona ny fiadanam-po, tsy olana ho an'ny olona ny fifaliana satria tao amin'ny sahedena izy. Ny fifaliana zany tao amin'ny sahedena tsy zavatra ny tadiavina fa zavatra efa nisy. Miainana tao amin'ny sahedena ny fifaliana, ny ainana tao amin'ny sahedena ny fiadanam-po, ny ainana tao amin'ny sahedena lay firindrano ny fiarahamonina. Fa rehefa nanota ny olona de very zay. Ny fahotana no mitondra na nampandositra ny fifaliana, nampandositra ny fiadanana, nampandositra ny fahasambarana ka nanolo zany ho tsilo sy ho zavatra hafa mihitsy. Raha toa ka mamaky lay Genesis toko faharoa sika tandrify amin'ity Isaia ty de mazava tsara ny tenin'ny Tompo ao amin'ny sahedena tamin'ny olombelona. Miasa nareo mitandrina ny sa, tsy hoe miasa manao zay avelona nareo ihany fa mitandrina lay sahedena. Mazava zay fa rehefa niditra kosa ny ody fahotana, rehefa tonga lay mpakafanahy dia nanakona izay tanjona izay na zay antom-pisiany zay ka nametraka tanjona vaovao teo amin'ny olombelona. Nametraka tanjona vaovao teo amin'ny olombelona. Ny tanjon'Andriamanitra de ny hoe na ny planin'Andriamanitra de ny hoe olona mamiasa, mifaly, mitandrina ny asan'Andriamanitra. Mazava zay. Fa rehefa nanota kosa ny olombelona natalohan'ny fahotana dia nametraka tanjona vaovao le mpakafanahy. Hoy izy manao hoe ity misy tanjona vaovao. Raha mihinana ny azo faranany tsara sy ny ratsy nareo de mitovy amin'Andriamanitra. Zany hoe ny fakapanahy de nametraka vina vaovao teo amin'ny olombelona de ny hoe mitovy amin'Andriamanitra. Ary rehefa lasa vinan'ny olombelona ny hoe hitovy amin'Andriamanitra de adinon'ilay tena antom-pisiany. Azo-adonina nefa fa ny faharian'Andriamanitra ny olombelona am'izay nanaovan'Andriamanitra ny olombelona de tsy hanana vina hoe hifaninana amin'Andriamanitra fa hanana vina anoho ny asa-pahariana nataon'Andriamanitra ao anatin'ny fiadanana sy ny fahasambarana. Raha ohatra ka ataovy hoe manamboatra ordinateur ny olona anankiray dia asiany logiciel ao anatin'ny ordinateur io hoe ity logiciel ity dia logiciel ataovy hoe mpanao trano. Dia misy logiciel fanaovana trano zao anatin'ny ordinateur io. Misy tonga avany virus miditra de manao hoe manomboka zao ity logiciel ity de tsy fanaovana trano fa fanaovana fiaramanidina. De anahoana ny zavatra hitranga? Very zany le tena antom-pisiany le ordinateur io ary de tahak'izay keo ny olombelona. Rehefa niditra le fahotana de adinon'ny olona na ny takona n'lay fahotana ile tena antom-pisiana fa vina zay mivoana amin'ny planin'Andriamanitra ny vinan'ny olombelona. Ary dia raha itsika zany zao mijery io vinan'ny olombelona kehitriny io zany de vina mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ary zay mahatonga ny korontana io takona tsy hitan'ny olona tsony lay vinan'Andriamanitra, lay planin'Andriamanitra. Zavatra tsy natao izo zavatra henantsika zao zany tsy zao ny programan'Andriamanitra. Ny programan'Andriamanitra de zao tsy hitsika hifaninana aminy satria ny olombelona ankehitriny de tsapatsika mifaninana amin'Andriamanitra. Manao n'Andriamanitra ho tsy misy mihitsy aza, manao n'Andriamanitra ho diso mihitsy ary mieritreritra fa tonga ho azy teto amboniny ty tany ty isika. No zany dia mikorotana daholo zany ny fiainam-piarahamonina. Mikorotana no lay inona no lay fahadisoan'lay safidin'ny olombelona mifanohitra tamin'ny safidin'Andriamanitra. Eo no mipetraka ny fanontaniana zay valiana zay ampaminany eto. Inona ary zany? Inona ary zany no anjara toeran'ny olona izay hitoeran'ny fanahy-masina? Inona ny mission-ny olona hitoeran'ny fanahy-masina? Mitaha amin'ireo korontana, mitahy amin'ireo olam-piarahamonina izay mitranga eto ambonin'ny tany. Satria olam-piarahamonina mitranga eto ambonin'ny tany io de vokatry ny safidin'ny olona amin'izay vina napetrak'ilay ratsy teo anoloana.
amin'izay tanjona napetraky ilay rasy teo alohany dia narahany olona iny de niteraka korontana déséquilibre hoy nareo miteny frantsay teo amin'ny fiainan'ny olombelona zay no arian'Andriamanitra. Ary zay no nahatonga an'Andriamanitra naniraka an' Jesoa hamerina indray izay lamina vaovao na équilibre vaovao zay. Tsy mora akory zany anefa satria ny olona manana safidy. Andriamanitra tsy hoe manery ny olona hanaraka zay tian'Andriamanitra, fa ny olombelona de manana safidy ankalalahana satria zay nanaovan'Andriamanitra azy dia mbola mipetraka mandrakariva. Noentin'i Jesoa eto ambonin'ny tany lay fiadanana, noentin'i Jesoa eto ambonin'ny tany lay lamina vaovao izay mahasambatra ny olona. Saingy zao mbola eto ambonin'ny tany ihany koa nefany ny akon'ilay fahotana, ary dia miara-misy eto ambonin'ny tany zany lay fiadanana noentin'i Jesoa, lay fahariana vaovao noentin'i Jesoa, nefa misy eto ambonin'ny tany koa lay korotana izay noentin'ilay fahotana mandrakitiny an'io. De miara-misy eto zany io, miara-misy eto ambonin'ny tany zany lay fanjakan'ilay fahotana, ary miara-misy eto ambonin'ny tany koa ny fiadanana noentin'i Jesoa. Izay mahatonga ny hoe mivavaka nampianarin'i Jesoa manao hoe ho tonga anie ny fanjakanao. Tsy hoe manjaka tanteraka akory Andriamanitra, efa resy Satana, efa resy ny fahavalo, efa resy ny tsipaka farany izy. Saingy zao mbola hita eto ihany ny ditana n'ilay fahotana, mandra-pahatonga ny fiverenan'ny tompo tanteraka ao aorianany amin'ny fotoanany fivererany dia ho tapitra tanteraka ny vokatry ny asan'ny fahotana. Fa zao de mbola hitantsika ihany misy vokatry, misy fahotana eto, mbola misy mpamono, misy mpangalatra, misy be be isan-karazany. Kanefa hita eto koa ny fiadanana sy ny fifaliana. Io zany de safidin'ny olombelona. Safidin'ny olombelona zany hoe za aiza ny misy aho ao anatin'lay planin'lay ratsy ve na lay planin'ny fahotana ve, sa hisafidy hiaraka amin'Andriamanitra amin'ilay fiadanana sy fifaliana. Anelanelan'io mandrakariva ny olombelona. Saingy zao ny mpino kosa de mazava. Ny mpino de tenenin'ny Isaia eto hoe ny fanahin'i Jehovah Tompo no ato amiko. Ato anatintsika zany ny fanahin'ny Tompo. Ary raha ato anatin'ny mpino ny fanahin'ny Tompo de manana adidy aman'andraikitra izy zany am'ireo olam-piarahamonina maro samihafa, am'ireo korontana maro samihafa mitranga ety ambonin'ny tany. Fanahy masina zany de zao fanahy mpanazava, fanahy mpitarika, fanahy manome andraikitra antsika hiatrika lay olam-piarahamonina. Ary zay no andeha ambarany Isaia eto. Voalohany indrindra de zao ny olona izay itoerany fanahin'Andriamanitra manoloana n'zany korotana eto ambonin'ny tany zany, manoloana n'zany ady sarotra iainan'ny olombelona izany, de ny olona manana ny fanahin'Andriamanitra de zao olona mizara ny teny soa mahafaly, mizara teny soa mahafaly, raha tsorina mizara vaovao mahafaly, raha tsorina mizara ny filazantsara. Zany hoe mpilaza zavatra vaovao mahafaly zany ny mpino. Tsy zany hitatsika afaka mijery ny tambajotra maro isan-karazany tsika, fa korotana mandrakarivany reao, faravan-javatra, herisetra, teny maloto, fifanaratsiana sy ny sisa rehetra. Fa izao kosa ary dia eto Isaia mpaminany de manazava tsotra fotsiny zao manao hoe raha ohatra ka ao anatintsika, ao anaty mpino mandrakariva ny fanan'Andriamanitra de mitaona azy zany, manery azy mihitsy. Lazaro izay lazana azy manery am-pitiavana mo mazava azy, araka ny tenin'ny Paoly hoe fa ny fitiavan'ny Kristy no manery anay. Tsy hoe manery aterisetra loatra Andriamanitra, tsy manery aterisetra, fa mitaona antsika na manery antsika am-pitiavana na zany izay lazana azy. De zao mitaona antsika hitory vaovao mahafaly. Ny fanahy masina de zao fanahy mitaona hilaza zavatra vaovao mahafaly, vaovao mahafinaritra, vaovao mikasika ny fahatsaran'Andriamanitra, fahatsaran'ny fitiavan'Andriamanitra. Satria ao anao anatin'ilay tokotanin'ny planin'Andriamanitra, fa tsy ao anatin'ny tokotanin'ny kahoana, ny faharavana, ny vokatry ny fahotana. De rehefa ao anatin'ny tokotanin'ny fahatsaran'Andriamanitra ianao de mahita zava-baovao mahafinaritra lazaina mandrakariva. Zay zaraina. Fa ny faharoa de izao, hoy ny filazany azy manao hoe manasitrana ny torotofo. Vokatry io fikorotana sy olam-piarahamonina io de betsaka ny olona torotoro fo, torotoro fanahy, ory
ola fiarahamonina zany hitantsika betsaka ny olona kivy miravoravo tanana, misy ara-mamony tena, misy be dehibe ny karazana olona torotoro fo mifanojo aminao. Ny fanahy masina de maniraka anao ho mpanasitrana an'ireny, mpanasitrana amin'ny alalan'inona, amin'ny alalan'ny teny mamy, tsy hoe mpanasitrana amin'ny alalan'ny fanafody ihany, zay ny anjaran'ny dokotera, fa ny hoe mpanasitrana amin'ny alalan'ny teny soa mahafaly. Betsaka angeravako malalina ny olona torotoro fo, torotoro fanahy, manana ady-panahy, sitrana amin'ny alalan'ny teny torinao, teny fampaherezana lazainao hoe tianao Andriamanitra, mahereza ady ny fiainana fa izao ady efa nazahoana fandresena io, mety mandalo zavatsarotra ianao fa zao tsy ny zavatsarotra ny tompony teny farany, ny zavatsarotra amin'ny fotoana ilatsaha ny zavatsarotra de zao milatsaka miaraka amin'io koa ny vahaolana. Fa meteza ino fa amin'ny fotoana atongavan'ny olana dia eo koa ny vahaolana, tsy planin'Andriamanitra mihitsy ny manome olana tsisy vahaolana, tsy planin'Andriamanitra zany, fa ny planin'Andriamanitra amin'ny fotoana ilatsahan'ny olana de eo koa ny vahaolana, fa zao miankina aminao le izy. Hotsika manao hoe manasitrana ny torotoro fo, fa izao koa izy manao hoe mamoaka reo olona zay ao amin'ny tranomaizina ho amin'ny mazava. Betsaka ny olona ao anatin'ny fahamaizina-tsaina, ara-pahalalana io, betsaka ny olona mampalahelo vokatry ny tsy fahafantarany zavatra, teny Hosea-mpaminany manao hoe ringana mihitsy angeny oloko Jehova noho ny tsy fisian'ny fahalalany. Ny olona satria ny fanahy masina fanahy ny fahalalana, fanahy ny fahazavan-tsaina, de satry n'lay ratsiny, lay ratsy zany any mpakafanahy de satry ny olona ho donendrina, ho maizitsaina, ho maizim-panahy, tsy mahafantatra na inona na inona. Manana adidy zany ny olona manana ny fanahy masina, manana adidy hitondra fahazavan-tsaina, anafaka ny olona ao anatin'ny aizin'ny abadona, ny aizin'ny akamona, ny aizin'ny fahalainana, ny aizin'ny fitiavan-tena, adidiny mpino zany. Ary nifay raha izy manao hoe ngavitan'izany ihany, hanolotra ho an'ny malahelo aoziona, hanome azy amama ho solon'ny lavenona. Hijery manokana ny olona zay tratra ny fahantrano. Be dehibe ny olona tratra ny fahantrano, olam-piarahamonina zany, hoe olona manana tsy fahampiana vokatry ny toe-javatra maro samihafa. Ny olona manana ny fanahy masina de olona tsy mihirimbelona, olona tsy tia tena, olona tsy hoe faly amin'ny fahorian'ny hafa, fa olona te hizara, te hanome, hateraky ny asan'ny fanahy masina zany. Afaka malala tsy mijanona am'izay ihany nefa raha am'ty andiny ny fahatelo ty, fa ho koa izy manao hoe olona zay mitondra fifaliana, andininy fahatelo tsika zao, mitondra fifaliana ho an'ny hafa. Ny olona manana ny fanahy masina de tsy problème fa solution. Ny olona manana ny fanahy masina de tsy olana ho an'ny hafa fa vahaolana ho an'ny hafa. Mila mandeha ny tentsika raha hoe za manana ny fanahy masina nefa za mpiady aman'olona, olana manana olana amiko daholo ny olona rehetra, ohatrany de mila mandeha ny tena hoe fanahy inona ny eo aminao no mahatonga anao hanana olana amin'ny olona foana, miady aman'olona isaky ny metsika, iandosiran'ny olona, tsy manana ny fanahy masina za, misy fanahy tsy mety za, misy areti-panahy za. Marina fa tsy voatery havana amin'ny olona rehetra ianao, marina fa mety ho halan'ny olona rehetra koa anao noho ny hoe filazantsara, fa tsy zany foana kokory ny fiainana hoe dia isaky zay rehetra de zao miady ary de korotana ary de zay alenao de miady aminao daholo, zay alenao de miady aminao daholo. De mila mandeha ny tenika ianao, mila mandeha tena ahoana moa zany fanahy atao amiko zany. Fa ny fanahy masina rehefa koa de fanahy mpitondra fifaliana ho an'ny fiarahamonina. Vao mahita ny olona de mitsiky, de faly, tsy hoe zany akory milaza hoe miezaka anao zay afalin'ny olona, tsy zay loatra. Fa ianao mihitsy le mpitondra fifaliana, zay le fanasina. Rehefa koa malala akatoko ny Pentecoste tsika, dia raha misy zava-panahy avako tiany tompo ho ananatsika de io fanahy masina io. Fanahy masina zay manome antsika andraikitra tsy halangalana amin'ny olam-piarahamonina teraky ny fahotana. Tsy avelantsika hanjaka ny fahotana, tsy avelantsika hanjaka hiparitaka hanimba lay voarin'Andriamanitra, lay asan'Andriamanitra ny fahotana, satria isika dia voaositra manana ny fanahin'Andriamanitra. Olay mpiteny eto manao hoe ny fanahin'i Jehova Tompo no ato amiko, satria nanositra izy. Lay fanahy masina rehefa koa malala no nanositra tsika, anany zany fahefana,
hizara fifaliana, anany zany fahefana, ampahery ny hafa, anany zany fahefana, zany fanomezam-pahasoavana, hitondra fiadanana, hitondra fahasoavana, ary hitondra fahamarinana mihitsy aza ho an'ireo olana tratry ny olam-piarahamonina. Enkazavako malala, hiasa mahay reo anatinao raha ny fanamasina mizakatoko ny pentekosta izao, ka ho fantatrao fa tsy mitovy amin'ny olona rehetra mandeha eny amin'ny arabe akory ianao, tsy mitovy amin'ny olona rehetra ambonin'ny tany akory ianao, fa hafa satria nosolon'Andriamanitra nomen'ny fanamasiny ary notonomy hoe zanako, mpanompoko. Zany ravako malala, ny tompo ampahery anao ary atsiarovanao fa ny fanamasina no manao zany eo amin'ny toeranao ary maniraka anao hiasa, manome anao hery afaka hiasa hiatrika. Izany olam-piarahamonina zany. Mivavaka sika. Tompo am'solanao zahay fa ny fanahinao masina aty anatinay de fanahy velona, fanahy miasa, fanahy maniraka anay hanao ny asanao. Fantatray tompo fa betsaka reo mila vonjy, betsaka reo mandalo zavatsarotra, betsaka reo mandalo zava-manahirana vokatry ny olam-piarahamonina nateraky ny fahotana, nateraky ny fisarahana taminao, nateraky ny fanadonon'ny olona ny tena antom-pisiana teo aminao Andriamanitra. Soranao zay ny am' Jesosy zanakao zay nitondra ny fanjakanao, nitondra ny lanitra ho ety an-tany ary nitondra anay koa aza ho ao amin'ny fanjakanao. De ny fanahinao masina no fanahy mitoetra aminay manome anay herim-panahy ahafahanay miatrika ny fijoana vavolombelona. Mivavaka ary zay tompo am'izao akatoko ny pentekosta izao, diovy ny fonay, andraisanay ny fanahinao masina, havaozy ny fanoloran-tenanay ary tatany sivimbilo zay mba ho mpandresy. Amy toerana zay misy ady de ampianary zay ho mpampiavana, amy toerana zay misy korontana de tao am'izay zara fiadanana, amy toerana zay misy ranomaso de tao am'izay ho mpampiona sy ho mpizara fifaliana, amy toerana zay misy fahantrana sy fahasahiranana de ampiasao zay tompo mba hizara sy hanome, amy toerana misy zay anjakan'ny fahalovana sy ny tsy fahamarinana de ampianary zay tompo vavolombelona, ny fahamarinanao sy ny fitiavanao. Ary amy toerana zay ilananay de ataovy rakotry ny fahasoavanao zay, ho tsapan'izay rehetra mijery anay fa manana anao zay. De tononona mitokantrano tsirairay tompo, zay mpanaraka zao mofinainy zao, ny fiadananao, ny fahasoavanao, ny fanahinao masina, zay fanahy mahery, fanahy ny fitiavana, ny fandresena, anjaka amin'ny isam-batan'olona. Ao aminao Jesosy, mametrahanay ny fanoloran-tenanay sy ny vavakay mampaherezanay mandrakariva tompo. Amen.